Andriamanitra nanao anazy satria fatany fa izay no mampety indrindra antsika. Dia tsisy nangataka tsika hoe ataovatra izao ny sofiko, dia ataovatra izao ny masoko. Andriamanitra tia antsika manana fankasitrahana azy amin'ny zavatra rehetra izay nataony. Aza dididiana zany ny tarehanao fa efa tsara tarehanao. Alléluia. Lasa endriky ny tsy fankasitrahana an'Andriamanitra ny chirurgie esthétique satria ianao mety tsy manana. Mety izay ilay izy hoe lasa tsy manana an'ilay fankasitrahana an'Andriamanitra amin'ny fahatsarana izay efa nomeny. Fa isika rehetra ireo dia manana fahatsarana tsirairay avy efa nomen'Andriamanitra antsika. Ary matoa nataony samy hafa be dia be dia ilaina daholo izay fahasamihafana izay ao anatin'ilay izy. Matetika rehefa mieritreritra dia zao hoe Andriamanitra dia nanao olona araka ny tahaka ny endriny. Nefa 4 miliara ny olona eto ambonin'ny tany tsy misy mitovy ny endriny. Ohatra ny ahoana loatra re ny endrika Andriamanitra. Iza mahavaly azy? Ohatranao. Alléluia. Ohatranao ny endrika Andriamanitra ko izy ny teny hoe anao endrika takrizy. Dia le endrika ara-panahy ny tian'Andriamanitra tena avohitra ao anatin'ilay izy. Ny endrika ara-panahy satria fanahy nomen'Andriamanitra antsika. Alléluia. Andriamanitra dia mahavita manasitrana ny zavatra rehetra, tsy ny tenanao ihany. Teo tsika ny resaka poketra, afaka sitraniny koa ilay poketra anao. Raha ohatra ka mahavita mihazakazaka izy botabota kely dia tsy manina fa atao botabota kely ilay izy. Fa ilay niteneniko teo tsina dia zao hoe rehefa matavy ilay poketra dia tsy mety tsy maharaka ny dian'Andriamanitra. Eo Ambojatovo izy dia sepotra. Andriamanitra nefa hoany Andohalo. Dia ny tsy tian'Andriamanitra dia zao tonga eo Ambojatovo izy dia sepotra dia hiverina ho any amin'ny gary izy. Azonareo? Rehefa matetika miaina ao anatina fahafenona mety mitobaka, mety mihoatra dia manadino an'Andriamanitra ny akamaroan'ny olona. Izay no tsy tian'Andriamanitra. Tsy hoe tsy tian'Andriamanitra ianao anana, tsy hoe tsy tian'Andriamanitra ianao hiaina mba afaka manara-po mihinana pizza etsetra fa zao tian'Andriamanitra ianao hiaina amin'ny fahatsarana rehetrarehetra. Fa tsy tian'Andriamanitra ianao tafasaraka aminy. Indrindra sanatria ny zavatra hitahiny ianao no mampiverin-dalana anao. Raha miverina makany amin'ny gara mantsy izy io gara io manana anarana io hoe PK0. Iainga hatrany amin'ny voalohany mihitsy indray dia mbola vao maika lavitra be ny lalana anarahantsika an'Andriamanitra. Afaka manana sitrana ny zavatra rehetra Andriamanitra fa ianao no tadiavany. Na manasitrana firenena raha vitan'Andriamanitra. Amen. Mba manana moa finoana. Amen. Afaka sitran'Andriamanitra ty tanitsika ty e. Alléluia. Alléluia. Fanifanahan'ny olony. Ny olony aloha vao ny firenena. Tantara faharoa amaranako ny anjarako eto dia zao hoe tantara faharoa. Toko 7:4 teny haitsika tsara ty amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra ka hamela ny elony ary ahasitrana ny taniny. Amen. Ny oloko hozy izy. Tsy ny teny izy hoe ny olona rehetra fa ny oloko. Ny olon'Andriamanitra iza zany olon'Andriamanitra zany? Zasy ianao, isika. Isika zany mila mitady an'Andriamanitra dia mila manetry tena dia mivavaka dia mitady ny tavan'Andriamanitra dia miala amin'ny ratsy fanao dia mety ny zavatra rehetra dia miaino izy dia mety. Esory io fankalana olona io. Esory io zavatra rehetra mety ao anatin'ny sainao sy anao. Indraindray rehefa manara-baovao be loatra tsika dia voakasika ny fotsika. Indraindray tena miady amin'ny télé sy ny radio. Ianao no mamaly an'ilay olona miteny eo amin'ny télé nefa izy tsy maheno anao. Zay zavatra zay mila hajanona. Pio ny télé dia andana mivavaka. Alléluia. Andaosika hivavaka hidirantsika amin'ny andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra manaraka indray. Misaotra tsy manome voninahitra anao izay raha amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra fa lehibe loatra ianao. Andriamanitra mbola miteny ianao. Tena manam-paniriana lalina tokoa izay Jesosy ny tena ho tonga sakaizanao. Vonona izay ny anitsanareo rehetra izay mety mbola manakatsakana zany fisakaizana marina zany Jesosy. Dia hiaina zany fiadanana avy aminao zany izay Jesosy. Hisitraka zany no ny amin'ny fiarahanay aminao. Le mipanjina ny tavanao mandrakariva. Misaotra sy manome voninahitra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Dia rainay mandrakizay ny anaranao. Misaotra Jesosy. Alléluia. Amen. Ity tanana mafitsika andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka.
Oia, manam-paniriana aussi izy pasteur nirina teo. Tatsika mbola ito hivavaka satria Jesosy mihitsy no niteny hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Vavakantsika ary. Voninahitra ho anao ilay mpanjakanay, ilay tsy miova mihitsy. Rehefa tsarana hatramin'izay ary maloha mandrakizay. Misaotra anao zay ny amin'izao fotoana izay ahafahany indray Andriamanitra mampanaiky ny momba ny rehetra am-pelantananao Jesosy Kristy mba hitombo indray ny fankatoavanay ianao, mba ho hita bebe kokoa hatrany fa velona eo amin'ny fiainanay ianao Jesosy, mba ho anisan'ny olona iainan'izany hoe fanasitranana amin'ny fiainam-panahinay izany izahay. Amin'ity sekoly fanasitranana ity Jesosy dia mivavaka izahay mba tsy hifantoka amin'ny zavatra izay tsy prioritaire aminao, fa hifantoka amin'ilay mahamaika anao Andriamanitra dia ny fiainam-panahinay voava marina. Amin'ny anaranao Jesosy, fantatray fa marina loatra ny teninao izay milaza hoe miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Fa rehefa tonga amin'ny fanatrehanao izay Jesosy, dia aoka tsy nitanjonay no hirinay ho asisika ho tanterahanao. Fa Andriamanitra ilay ao anatin'ny fonao tianao tanteraka no voamarina eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy, mitenena indray amin'ny alalan'ny fanenao masina, sokafo ny sofiny tsirairay avy mba tena handre sitraky ny fonao Andriamanitra, ary kasio izay Andriamanitra mba ho anisan'ny olona miova manahaka anao Kristy, miova ahafahana mahita fa mandrakizay ny fitiavan'Andriamanitra ary tsy manary mihitsy ianao Jesosy Kristy. Amin'ny anaranao Andriamanitra renay, amen. Amen. Tany Jesosy tsika rehetra dia manasa antsika azo ny toeranao efa mipetrahanao teo ihany. Izany hoe tsy maka ny sezan'ny olona ianao. Alleluia. Fa mipetraka eo amina metrahan'Andriamanitra anao. Amen. Androany dia sekoly fanasitranana. Petsaka ny zavatra avelan'Andriamanitra mitranga eo amin'ny fiainantsika, fa matoa ny zavatra anankiray avela mitranga dia efa nisy tanjona voapetraka mialoha tany ambadika tany. Any a? Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny filazantsarany Matteo 1:20, ny 9:20, efa haintsika mihitsy izany hoe ho anareo izay miasa, fatratra sy mavesatra entana dia manino azy izy? Makanesa, aiza, aty, amiko fa ao azy izy? Fizaho no hanome fitsarana. Amen. Alohan'ny hanomboantsika dia tiako ianao hatsapa hoe misy zavatra avelan'Andriamanitra mitranga amin'ny fiainanao satria ianao no tiany sitoma eo aminy. Misy zavatra tsy tiantsika fa mitranga amin'ny fiainantsika, fa hirika anankiray ohatra ny hoe hitarihan'Andriamanitra mba hahafahanao tonga eo amin'ny fanatrehany. Izany hoe na ny devoly ny saina fahafatesana ho an'i Jesosy fa Andriamanitra mahita fandresena ho an'ny zanak'olombelona. Nofinao mety mahita hoe fa tiantoka izao zavatra mitranga amintsika izao, fa Andriamanitra mahita eo mihitsy nisariako aminao eo tongotro mba ahafahako mahatonga anao hiaina ilay tena hoe fitsaharana. Amen. Tsisy olona anankiray hoe hitady fitsaharana raha mahatsapa izy fa mitsahatra. Fa ao anatin'ilay korotana saotra ny savorivory party iny, eo mihitsiny, alleluia, eo mihitsiny no tian'Andriamanitra hidirana eo amin'ny fiainanao, ohatran'ny hoe manao entrée des stars Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Miditra eo anatin'ilay problème izy, satria fatany fa ohatran'ny olona mikorotam-bolo mitady figo ianao. Miditra amin'ny efitrano anankiray rehefa mikorotana amin'ny volonao, tsy fekibo ny tadiavinao, fa figo ny tadiavinao. Satria na ianao ary mahafantatra fa misy zavatra tsy milamina ao, dia ilay fomba andaminana azy ny tadiavinao. Fa androany Andriamanitra te hampianatra antsika indray fa ny zava-dehibe amin'Andriamanitra dia tsika miaona aminy aloha, fa na tsy miova ary io situation anao io dia tsy maninona aloha, ary na tsy hiova mihitsy ary io dia ampahireziko ianao mahereza, fa tsy maninona aloha, fa rehefa miova amin'ny fonao, izay ny tena zava-dehibe. Tadidiko tsara mihitsy tamin'ny fotoanan'ny Covid iny dia nisy olona nanontany pastera, misy olona zao miteny aty aminay hoe izay olona rehetra matin'ny Covid tonga dia any amin'ny elo. Dia fanontaniana mipetraka, biblika sa tsy biblika izany? Sady apetrako amintsika no apetrako amiko za tena mitenao fa tsy biblika izany. Satria misy ohatra mazava be fanoharana nataon'i Jesosy momba ny Lazarosy ferena sy ilay mpanan-karena.
Tsy voasoratra tao mihitsy hoe io Lazarus Ferreira io a dia vita pansement zay vao sitrana ao a zay vao maty a dia nefa izy tena tratrany Abrahama. Tsy manamarika averiko tsara, tsy midéfinir zay ngamba malaza azy kokoa hoe ny zavatra iainanao amin'ny mandrakizay ny condition ny fiainanao eto. Tsy hoe faty antoka be anao raha tsy mana telefônina, maty tsisy telefônina. Tamin'ny fotoana tsy nisy ny telefônina nety ny zavatra rehetra. Fa ny fotsika ny lasa nifindrana akao dia lasa matsiaro tentsika fa tsy afaka miaina raha tsy misy an'ireny zavatra ireny. Eo mihitsy ilay hoe Andriamanitra tsy mainka nasitrana ny zavatra ara-nofo fa mainka nasitrana zavatra ara-panahy. Ny lohahevitra izay napetraka ny tompo ho antsika rehetra androany dia hoe fanokana-tena miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Fanokana-tena miaraka amin'Andriamanitra. Ilaina ny fanokana-tena miaraka amin'Andriamanitra. Ny Hébreu 10:25 ndao nefa vakintsika. Hébreu 10:25. Matetika ity mantsy dia lazaintsika foana ho an'ny olona izay mitsoaka am-piangonana. Hébreu 10:25. Marina ilay izy. Hoy ny ten'Andriamanitra, aza mahafoy ninona fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany, fa mifananara kosa mainka satria hitanareo fa miatombotra ny andro. Amen. Amen. Marina ny ten'Andriamanitra izay milaza hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Fa Jesosy rehefa niaraka tamin'ny mpianatra dia ny zavatra anisan'ny nampianariny voaloha dia ao amin'ny Matteo 1:9. Alleluia. Tiako ianao hanaraka tsara satria hiazakazaka tsika rehefa avy eo. Esory daholo ny mavesatra fa tsy maintsy tsempika ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, hoy ny ten'Andriamanitra fa ianao kosa raha mivavaka dia midira amin'ny efitranonao. Ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavao amin'ny rainao izay ao mangingina, ary ny rainao izay mahita ao mangingina no hamaly anao. Zavatra anankiroa ireo. Ny anankiray aza mahafoy fiarahanareo miangona. Ny anankiray midira amin'ny efitrano. Eo amin'izay ilay fahafahantsika mahatakatra amin'ny priorité an'Andriamanitra. Ny olona anankiray asaina hiaraka na hoe hiangona dia tsy maintsy olona anankiray efa nitokana niaraka tamin'Andriamanitra. Alleluia. Rehefa tsy amin'ny fitokanana ianao dia lasa mahita olona fa tsy mahita ny fiasan'Andriamanitra. Rehefa tsy amin'ny fitokanana ianao dia lasa mifantoka kokoa ny any amin'ny trangan-javatra hatrehina mihoatra noho ny fifantohana amin'Andriamanitra ilay manatrika. Alleluia. Ny dikany hoe atokana izay mety hoe efa rentsika foana, fa raha raisitsika hoe raha araka ny tenin'Andriamanitra dia ny atokana dia endrika fanehoana fanamasinana zavatra anankiray. Izay mihitsy ny dika teny hoe atokana dia esorina amin'ny vondrona anankiray dia atokana izy. Alleluia. Averika any, esorina amin'ny vondrona anankiray dia atokana izy. Raha ohatra zao teneniko hoe ohatra hoe akanjo mpanompon'Andriamanitra fetiny manao service ho an'i Jesosy. Alleluia. Reny akanjo ireny dia azo heverina ihany koa hoe akanjo nohamasinina. Satria natokana mihitsy mba hahafahany manao ny servisiny ho an'i Jesosy. Fa tsy hoe iny dia hoentiny matory, hoentiny miantsena, mikoso-trano, manao délivrance, manao an'izao dia kobanina kely rehefa maloto, tsy masina izy. Fa tsy maintsy atokana. Taritiko tsara ny sainareo mba ahafahantsika mahafantatra tsara ilay hoe atokana. Ao atokana ny zavatra anankiray amina vondrona izay mety efa nazatra anazy mba hahafahana mametraka azy eo amin'ilay toerana iray izay tena nandrasan'Andriamanitra sy tian'Andriamanitra ampiasana azy. Tsika zao efa niaina fanokanana daholo tsika rehetra fa mety tsy tonga saina. Jereo tsara ity zavatra ity fa niainantsika daholo. Rehefa nanaraka an'i Jesosy ianao dia very namana. Maro zao sa tsy marina? Any ilay olona mifanerasera taminao taloha tao amin'ilay monde izay niainanao rehefa nandray an'i Jesosy ianao tsy hoe ianao nandroaka anazy na izy nandroaka anao. Fa tsapanao mihitsy hoe tsy tanako ny nanao an'izay fa Andriamanitra mihitsy ny nanokana ahy mba hahafahako miona amin'ny manokana. Alleluia. Mba hahafahanao mahita ilay tanjon'Andriamanitra ho anao. Alleluia.
tazomy tsara ty tehirizina atao hoe atokana dia amasinina. Alleloia. Tsy olona natrangan-javatra no mitondra anao amin'ny fanokana tena. Fa Andriamanitra no mitaona anao, maniraka anao, mikasika anao ary mitondra anao ny amin'ny toerana anankiray ahafahanao mitokana ho an'Andriamanitra. Jereo tsara Matthieu 4:4. Matthieu 4:4 diny voalohany. Raha sitraka ireo dia andao tsika rehetra araka mamaky an'izany. Sady mba vitaina eto ny kôtan'ilay tsy namaky baiboly ireny mihitsy. Alleluia. Amen. Mamaky baiboly. Matthieu 4:4 andininy voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy tsika rehetra miara-miredina isa 2 ary Jesosy dia nentin'ny fanahy nankany an'efitra mba alain'ny devoly fanahy. Amen. Iza no nitondra an'i Jesosy? Fanahy masina. Hitanareo ilay fanokanana? Atokan'Andriamanitra mihitsy ianao mankany amin'ny toerana anankiray. Alleluia. Mba ahafahan'le sitrapon'Andriamanitra tena tafahorona tsara anatsika tsiraray avy. Danger be io raha vao ohatra ka tsy miaina an'io tsika zanak'Andriamanitra. Satria mety miala amina vondrona anankiray ianao satria ohatra hoe za te handroso amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ianao mampiditra ny tenanao anaty vondrona anankiray dia lasa azo namana ianao. Alleluia. Azo namana olona ianao fa tsy azo naman'Andriamanitra. Zany hoe lasa ilay fifandraisanao amin'ilay olona akaiky no mahafinaritra. Tiako be ilay ambiance ao tsisy mitsaratsara anazy ohatran'izany satria ianao tsy niova, satria ianao mbola te-hanao ilay nataonao taloha. Alleluia. Fa ny tena fiarahana mahafinaritra, fiarahana miaraka amin'ny marito. Alleluia. Jesosy rehefa miaraka amin'ny mpianatra dia ohatran'izany. Miaraka amin'ny marito rehefa tsy mety tonga dia kpam! Tsy mety zany. Ny olona anankiray te handroso sy te handeraka sitrapon'Andriamanitra dia mazaka fanitsiana. Alleluia. Ary ny fanokanana tena, alleluia, dia tokony fatatsika fa tsy fanaovana plezira ny nofo. Izay mahatonga an'i Jesosy noentina tany an'efitra fa tsy hoe noentina tany amin'ilay endrika edena. Hoe atao mialokaloka ny lohany, dia misy manotra ny tongony. Tsy izany ny fanokana tena. Fa ny fanokana tena any amin'ilay toerana tena tsy niomananao mihitsy izany désert izany tsisy. Tsisy ankoatra amin'ny fasika any. Izay nofonofontsika rehefa vakansy dia ho any amin'ny fasika. Alleluia. Le izy ny nofonofontsika ihany indraindray. Fa rehefa hoentin'i Jesosy any ianao dia mila tanteraka koa ny nofonofon'i Jesosy eo amin'ny fiainanao. Amen na sy tehaka ho an'i Jesosy. Alleluia. Mahagaga marina anie. Ny olona any amin'ny tora-pasika tsy manofonofo fasika fa ianao tsy mahita fasika dia hoe ny pasika. Romana 12:1. Romana 12:1 ny andiny voalohany. Ndao ty izantsika ny kôtantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe koa amin'izany mangataka aminareo rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotra ireo ny tenanareo ho fanatitra, velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Amen. Alleluia. Ny olona anankiray dia andrasan'Andriamanitra mba hanao fanatitra ny tenany isan'andro ho an'Andriamanitra. Amen. Natao hoe fanatitra dia raha azavaiko amin'ny teny tsotra dia izao hoe rehefa nanao fanatitra tamin'ny testamenta taloha dia tsy hoe nanontaniana ilay ondro hoe vonona ve ianao no apetraka ery amboniny ry. Tsisy an'izany. Raha mivampitaontsika dia tsy hoe nanontany ny vola tany am-paosinao no izy amin'ny lisany nivoaka. Azonareo? Fa tsy manan-tsafidy ilay atao fanatitra. Tsy safidy ilay atolotra ilay izy. Alleluia. Fa safidy ilay mpanolotra. Amen. Dia izay mahatonga an'ilay hoe fanatitra velona. Satria ianao rehefa manolotra ny tenanao dikany hoe velona mihetsika manan-tsafidy. Tsy safidin'ny olona ny tokony hanoloranao ny tenanao fa safidinao mihitsiny. Zay avolenta kokoa ilay safidin'ny olona manolotra ny tena no fanatitra noho ny hoe atolotry ny olona ny tenanao ho fanatitra. Satria ny soahanao mihitsy ny definirana io. Ilay safidinao mavesatra anatinao hoe atolotro an'i Jesosy io. Ny fanokana tena dia averika ihany fa tsy hoe ny trangan-javatra situation
no hitondra anao lasa hoe dia atolotro ny tenako an Jesosy. Fa ianao mihitsy ny resy lahatra hoe za mihitsy ny dia hibata ny tenako ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia izay mahatonga ilay matotoko fahinavaka itsika teo, ianareo izy raha hivavaka dia tsy niteny izy hoe batao ny namanao. Ampidira ao amin'ny efitranao anankiray dia hidio ao fa misy Andriamanitra miandry ao. Tsy izay ny teneniny, fa za mihitsy no andrasan'Andriamanitra hibata ny tenako. Hoaiza ho ao amin'ilay toerana mangingina. Dia jereo tsara fa izy tsy niteny hoe rehefa tonga ao ianao dia teneno amin'izay izay ao anatin'ny fonao, fa rehefa tonga ao ianao dia sokafo ny sofinao, fa ny rainao amin'ny mangingina no hamaly anao. Amen. Ny fanokana tena dia fanaforana sofina, fanaforana vava azafady, fa fanokafana sofina. Any amin'ny désert tena mahafinaritra mihitsy anao mahatsara mamay. Alléluia. Satria amin'izay fotoana izay iova mihitsy ny perception anao na situation anankiray, iova mihitsy ny fianaranao mahatsapa. Alléluia. Ho reraka vetivety ianao raha ohatra ka any amin'ny tany mamay dia hifantoka ny zavatra mamay. Jereo fa rehefa hoentiny eny amin'ny toerana mafana ianao dia tsy mieritreritra laoka mafana. Any e? Fa ny contraire an'iny eritreretinao mangatsiaka. Te hihinana zavatra mangatsiaka ianao rehefa mafana ny andro. Entin'Andriamanitra mihitsy ianao ho any amin'ny toerana ohatra misy fanerena tsisy fanantenana mba hahafahanao manana fahatakarana fa amin'Andriamanitra misy fanantenana ao anao. Alléluia. Zaro ny tenanao hitokana ho an'Andriamanitra. Ary ny andro rehetra dia mety foana hahafahanao mitokana ho an'Andriamanitra. Miendrika fanokana tena ihany koa dia izao hoe araka ilay niteneniko teo hoe natao hoe hatokana esorina amin'ilay vondrona efa mety nazatra hatramin'izay mba ho any amin'ilay toerana anankiray na hoe toerana anankiray ahafahana mahatanteraka ilay sitrapon'Andriamanitra. Ny fanokana tena ihany koa dia ampianatra antsika anasaraka. Galatiana 5:5-7 vakitsika vetivety azafady. Alléluia. Ampisaraka ny zavatra izay ao amin'ny nofo sy ao amin'ny fanahy. Amin'ny anaran'i Jesosy, ho ny ten'Andriamanitra, mandeha araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Fa ny nofo manohatra amin'ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo ary mifanohatra izy roa mba tsy ahazahoanareo manao izay zavatra tianareo. Alleluia. Ny fanokana tena koa izany dia ohatrany hoe ianao dia miaingana singa anankitelo. Nofo, aina dia fanahy. Ny fanokana tena dia analan'ny filan'ny nofonao, tsy hitarika ny tenanao, fa andeha amin'ny filan'ny fanahy masina ho amin'ilay sitrapon'Andriamanitra. Rehefa tsy zatra manoka tenitsika, mitokantsika zavady, dia ho lasa voatariky ny zavatra ny ara-nofo foana, fa tsy ho zaka ny zavatra, tsy zaka ny fitarian'ny fanahy masina mihitsy. Etrehitra ianao zany eo ampovoany, dia ato misy olona mitabataba be amin'ny ankavia, dia ataony ankavanana misy olona mitabataba be. Alléluia. Fa tsoroko aminao fa sarotra ho anao ny hiaino ny zavatra anankiray raha samy miaraka amin'ny teny ireo. Raha samy miaraka amin'ny teny ny nofonao sy ny fanahy masina manambara fa indrena aminao dia na ianao ary mbola metraka hoe ataoko 50-50 ty. Azareo ve? Nefa alan'Andriamanitra raha vao tsy mafana na mangatsiaka fa matimaty. Rehefa ohatra ato izao ilay nofo, rehefa miataka amin'ilay nofo dia lasa mandre ny fanahin'Andriamanitra kokoa, dia mora ho ana ny manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fanokana tena dia manala anao ao amin'ny fandrenesana ara-nofo ary mampiditra anao ao amin'ny fandrenesana kokoa ara-panahy. Ten'Andriamanitra anie milaza an'izany e. Any amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 amin'ny andro farany izy ny andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Isy ny aminany, isy ny anofo, isy ohatr'izany. Dia fanontaniana mipetraka mba hapetra ao amin'ny tenanao ty hoe aiza amin'ireo zany za Jesosy raha amin'ny andro farany izao. Ary raha ohatra ka tsy izay ianao dia manontany tena indray fa inona ny tokony amboariko Jesosy mba hahafahako miaina, satria ny teny rehetra izay nitenen'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Fa mety hatonga ilay tsy tanteraka tsy avany amin'ilay teny fa za mila mandiny tena. Rehefa misy zavatra atrehantsika na mbola tsy kristianina ary ianao dia manoka tena ho azy. Remarquez ne? Rehefa misy zavatra tsy hainao dia hoy izy ianao hoe aloloha za hitokana kely fa tsy zakako izany zavatra izany. Hitanao
efa napetraka Andriamanitra tao aminao le toetra ny mandrakizay. Fa nandray tsika tsy tonga saina le fitokanana dia misy Andriamanitra miandry eo, zay le matotoko fahenina ao mangingina izy miandry atsika. Zay le hoe miasa fatratra sy mavetsatretana tonga dia tatazana ianao amina fitsaharana ao ambadika ao satria hitondra anao ao anatina fitokanana eo. Aleloia, mahafinaritra anie Jesosy io. Na zavatra trehantsika raha-pitso rehefa vita sahady hoe vao midony ty tonga dia ato amin'ny taty anio. Aleloia, tsy hampanaovana taty ianao olon-dehibe, tsy izay le izy fa tatazany amin'ny tanany ianao. Aleloia, misy fahafoizana ao anatin'ny fitokanana, tsy maintsy misy fahafoizana. Mialohan'ny hidirantsika an'izay dia andeha jerentsika ty nuance ty. Raiso an-tsaina tsara ty zavatra ty satria ndraintsika manao an'ity. Le izy tsy hoe mitokana fotsiny, verikana, tsy hoe ianao mitokana ny tanjon'Andriamanitra fa ianao manoka tena ny tanjon'Andriamanitra. Verikana, tsy ianao mitokana fa ianao manoka tena. Ny atao olona mitokana dia ny tenany no misaraka amin'ilay vondrona, fa ny olona manoka tena ny fony mihitsiny tsy mifamatotra amin'ny zavatra ny tany fa mifamatotra amin'Andriamanitra. Izany hoe na eo am-pitoerana eo ary ianao miaraka amin'ny olona rehetra dia afaka mitokana ianao satria ny atao hoe mitokana tsy concerné amin'ny zavatra mitranga ivelany fa tarihan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahany ao anaty. Aleloia, isika dia tokony olona mavita mitoka ny tena foana. Aleloia, manokana ny tenany foana. Raha tsy izany tsika dia ho kristianina amboamboary ny fiarahamonina satria arakaraka ny zavatra iainana eo amin'ny fiarahamonina no ahatonga anao mazoto mivavaka sy lasa tafavavaka sy lasa azonareo ve ohatra hoe mahita trangan-javatra vao matsiaro tena hivavaka, famindrapo zany a. Nefa Jesosy miteny hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Izy tsy niteny hoe raha ohatra ka tapaka ny rano dia mivavaha, raha ohatra ka tsy mandeha ny jiro dia izay mihitsy nanam-pihana ny jiro satria tsy mikipy ianao, tsy mivavaka mihitsy. Dia atao anaty maizina ny ao tokantrano dia amin'izay tonga saina ianao izao mihitsy ilay fotoana tokony hivavahana. Reny ne miara-miasa soa e, tsoroko amintsika miara-miasa soa reny. Zao tsika tena tonga saina tsara mihitsy zany hoe asarobidy ny fisian'ny jiro sy ny rano. Raisiny côté an'ilay izy satria mety hatramin'izay ianao sady miborosy nify miresaka dia alefanao eo ny rano dia manao gaspillage ianao. Aleloia, fa mila mianatra tsika mahay mankasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny rano iray kaopy. Raha tamin'ny nandeha be io rano io sy tamin'ny hoe teny amoron-drano ianao mipetraka mety tsy nisaotra ny Jesosy ianao tamin'ny rano iray kaopy. Fa rehefa tsisy afa-tsy iray zinga ao aminao, ny fisaoranao tena henon'ny fiarahamonina mihitsy hoe zany ny hira fisaorana. Aleloia, dia eo mihitsy ilay mahatsara ilay fitokanana, tsy miandry an'ilay trangan-javatra miseho tsika zay vao manome an'ilay qualité tediavin'Andriamanitra. Jereo tsara, Jesosy Kristy rehefa nentina tany anefitra, nentin'ny fanahy tany anefitra, Matteo 4, rehefa nalainy devoly fanahy izy dia tsy nankalaza ny tenany amin'ny maha Jesosy azy izy fa ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Deutéronomia 6, Deutéronomia 8, reny no entina nankalazana an'Andriamanitra eo anatrehan'ilay zavatra. Aleloia, voasoratra ny hoe nona izy vao vita ny 70 andro dia mofo ny testerana azy voaloha fa atao anatin'ilay anohanana dia gloire ho an'Andriamanitra ny nataony fa tsy fankalazana ny kibony nono. Raha vao tsy amin'ny fitokanana ianao dia mankalaza ny kibony nono ianao raha lasa fitarenana mofo ny ataonao anatin'ny vavaka. Raha vao tsy amin'ny fitokanana ianao, aleloia, dia lasa mafy be ho anao ny anaiky ny sitrapon'Andriamanitra eo anatrehan'ny zavatra anankiray. Ho antsika kristianina le resaka eto fa tsy ho an'ny olona ny ivelany. Marina be mihitsy le témoignagen'ny pasteur Junias tamin'ny zoma iny, le hoe sabotsy, le hoe rehefa ao anatin'ny tena miatrika ianao dia ohatran'ny mafy be zany ny vavaka. Fa izay nahazatra anao taloha ny atrehanao, tsy maintsy fahazaranao mandritry ny atrehanao. Zay le hoe raha milomano ianao anaty rano madio dia mivoaka ao anaty piscine ianao dia mitete aminao tsy maintsy le rano lomanosanao iny. Raha milomano ianao anaty rano maloto dia rehefa mitsangana ianao dia tsy maintsy le rano maloto mitete eo. Raha mitokana ianao amin'i Jesosy Kristy, mifamatotra aminazy tsara mihitsiny, manaiky. Zay mahatonga anazy miteny hoe ny rainao anatin'ny mangingina ao izy niteny ianao, tsy ianao zany no midikte ny règle. Fa Andriamanitra mikorrige, manitsy anaty tsikelikely anatin'ilay mangingina. Ary misy ato matao ilay mangingina fa tsy fitabatabana, tsy rehefa korrigenao dia mamaly.
fa mangingina correction ana olona mona zany zao mahafinaritra ny tompo hoe roviana vao mba hiditra ao anatin'ny efitran'ny olona mona zany hoe ianao tsy mamaly mankatoa zato isan-jato rehefa mamaly tsika dia vao may ohatrany hoe manisy tatouage an'ilay zavatra tokony esorina vao may mafy io fa rehefa miaksepte tsika hoe izay ny sitraponao Jesosy ekeko izan'ilay izy dia tanteraka ny zavatra rehetra amen. Tsy maintsy mila fahafoizana ny fanokana tena tsy hoe tonga dia mety ho azy io raha tamin'ny andron'ny Abrahama dia hozy ny ten'Andriamanitra Genesis 4:1 aroa Jehovah tamin'ny Abrahama mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranon'ny rainao ankany amin'ny tany izay asehoko anao amen. Tsy hoe moramora zany. Imagineo ianao androany mandray SMS dana miala amin'ny asa amin'ny ny fiara meo amin'ny malahelo afoiziny vadinao afoiziny zanakao ohatra mandray SMS an'izany ianao dia mety hivérifie tsara mihitsy ianao sao dia le mpamitaka amin'ilay 4x4 iny ty le hoe mahazo 4x4 azareve nefa efa ny tompo mihitsy no miteny ianao hoe afoizy ireo zavatra ireo tsy moramora io vakitsika fotsiny io Genesis 12 io amin'ny Abrahama fa rehefa ohatra mipetraka eo amin'ny toerany Abrahama amin'izay ianao hoe rehefa tena te hiona amin'Andriamanitra misy sakrifisy tsy maintsy atao ary ny zavatra tsara tsy maintsy anaovana sakrifisy tsy maintsy anaovana sakrifisy satria tsy resaka vola ny resahako ny volany fasety anankiray endrika isehon'ny sakrifisy fa tsy volany eny tedavon Jesosy fa ny fonao mavita mafo ny tedavon Jesosy tsy le zavatra tolotra eny le zavatra tolotra eny mety tsy tonga any amin'ny Jesosy hoe rehefa tonga any ianao dia ho jereko amin'izay aiza le lavola meko an Jesosy iny dia hoe misy boky zany any dia mandrakitra hoe reto avy le izy tsy izay fa le toe-ponao teo am-panomezana izay mahatonga Jesosy mahita ny farantsakely aratsaky ny olona anankiray mbola lehibe lavitra no ny zavatra menao nefany tsy amin'ny fon'Andriamanitra tsy amin'ny fo araka ny sitrapon'Andriamanitra ny anloranao azy hoy ny ten'Andriamanitra hoe mialahy amin'ny taninao ny havanao tsy ohatra n'ilay mpivady miady ireny ny tranon'ny rainao ankany amin'ny tany dia eto amin'izay jereo tsara fa zavatra futur ny teneninao izy tsy ny teny hoe ankany amin'ny tany izay nasehoko anao fa ny amin'ny tany izay hasehoko anao zany hoe mbola tsy hita zany io alleloia. Misy fotoana ianao ohatrany hoe te hitokana satria misy combat amin'ny fiainana satria misy tanjona tianao hatongavana tena ohatrany te hitokana fa misy zavatra décision tsy maintsy raisiko be mihitsiny alleloia. Tsara aloha hoe mahatsiaro an Jesosy ianao hoe andray décision dia mahatsiaro an Jesosy fa ny tena tsara na tsisy décision ary dia dana mitokana alleloia. Afahanao tsy anisan'ny olona mikoropaka anatina combat anankiray ohabolana toko fahavalo andiny fafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy tiako izay tia ary izay fatra-pitady ahy dia hita ahy amen. Amin'ny teny gasy io dia ohatrany hoe finiavam-pikarohana fa raha miteny vahiny io le fatra-pitady io dia adikany ihany koa amin'ny hoe fifoazana maraina ohatrany hoe tiako izy ny olona anankiray raha ohatra ka hoe mifo maraina mitady ahy. Ny fifoazana maraina dia tsy voatery fahobe fa ny fifoazana maraina dia ianao manaitra ny tenanao hivavaka hitokana ho an'Andriamanitra alleloia. Ary eo ambadiky ny fitokananao ao amin'Andriamanitra dia eo ny ahafahanao mahita ny fahatsaran'Andriamanitra alleloia. Tsy haiko nareo rehefa mivavakalina rehefa manao maraina alina dia ohatran'izao mety hoe mandrehitra jiro ianao rehefa matory fa hiveriko ohatrany hoe mamono jiro ianao rehefa matory zany tsika dia ao anatin'ny maizina be dia rehefa hitokana amin'izay ianao hivavaka ao amin'ilay efitrano anankiray ohatra dia satria masinao ilay vao avy natory dia inona zavatra mitranga ohatrany tsy lepilepy zany ny masinao alleloia. Zany hoe tsy tena mbola zato isan-jato ny fahitanao dia mitovy amin'ilay tenin'Andriamanitra milaza hoe midira ao amin'ny efitranonao ohatrany hoe ao amin'ilay toerana anankiray izay tsy ahitanao ankoatran'Andriamanitra fa ao ny ahafahan'Andriamanitra mieclaircir ny fahitanao kokoa ahitana azy mihoatra noho hatramin'izay. Hoy ny ten'Andriamanitra ny fitiavan-torimaso mampitafy vorodamba rehefa tsy ampivavaka ianao
dia izay mihitsy no mahatonga anao lasa mitafy vorodamba. Satria tsy ampy fitokanana ianao dia lasa mavesatra aminao ny zavatra hatrehana eto. Fa rehefa ampy fitokanana ianao dia ny zavatra tsapanao amin'izay hoe izay hoentin'Andriamanitra eo, aleloia, efa vita tao amin'i Jesosy Kristy, aleloia. Ny anjarako dia manatanteraka ilay expérience tian'Andriamanitra atao, satria ny voary rehetra dia miaraka miandro fatratra ireo zanak'Andriamanitra ny amin'ny exploit izay hitarihan'ny fany masina anao à travers ilay combat anankiray. Aleloia. Mitokana, manokana ny tenanao, aza velokasiany zavatra ivela ny tenanao. Maka ny fany masina no hitarika antsika. Tadio tsara koa nefa fa misy zavatra tandremantsika. Tsy hoe rehefa mitokana ianao dia mety, fa rehefa mitokana ianao dia ahitsy mba ho mety. Matetika rehefa miova ny toerana misy atsika dia miova ny fahatsapantsika, dia nefa tsika tsy mibebaka akory. Any e? Ohatra, raha hoentina zao tsika, ohatra hoentina ianao makany amin'ny toerana anankiray ataoko hoe grande surface. Tapakandro ianao hoentina any, mena an'izay tianao ianao ampihinanana glasy ohatr'izany. Fa mety miroulera tapaka ary ianao tonga any. Mety tady teny frantsay zany, pardon. Satria monsieur sentir ianao hoe ao anatina milieu anankiray, monsieur définir ianao ao anatina milieu anankiray, ohatrany hoe efa ohatran'izao za zany. Azonareo ve? Dia amin'iny fotoana iny tsy tonga saina ianao hibebaka amin'ny zavatra tsy mety. Matetika rehefa misy zavatra mavesatra dia hoy isika hoe te hanao vacances zany. Satria ilay zavatra tsy tianao reglena, fa ilay zavatra hitanao no tianao hiregle an'ilay zavatra tsy tianao. Tsy hoe ratsy manao vacances, fa ataovy marina ny antony anaovanao vacances. Aleloia. Tsy hoe tsy te hahita an'io intsony ianao, fa matoa Andriamanitra eo no mamela anao hahita an'io, dia mitokana ianao amin'Andriamanitra fa misy vahaolana amin'io amin'Andriamanitra. Lisiny antsika tsy alaintsika ilay izy, maninona ny tsy alaintsika ilay izy? Zavatra efa disponible ao amin'i Jesosy ny zavatra rehetra, fa tsika tsy manaiky ny hitondra ny tenantsika ho eo amin'i Jesosy. Aleloia. Ilay vehivavy tratra olona tanan-jangajanga, ny vahaolana ao anazy anie, mety hatramin'izay izy nanantena ny fiarahamonina mba hitsetra anazy. Raha taritiko ataoko hoe lavidavitra tany ariana jona toko avalo, mety natonga anazy ny jangajanga anie, ndao raisitsika mety hoe nabandone ny famille izy, mety ny fitahan'ny olona mety tiany izy, dia lasa tsisy fanantenana intsony, dia lasa izay sisa ny irika. Rehefa nanao an'izay izy dia lasa natsipy ny fianakaviana. Jesosy mety nahita ny lasany rehetra, fa ny olona rehetra rehefa nahita ny zavatra nataony dia midefinira anazy amin'iny zavatra nataony iny. Fa rehefa tonga teo amin'i Jesosy izy dia jereo tsara fa teo mbola tiany no miplazy eritreritsika, mbola tiany no ny torapasika sy ny kôkô teo. Satria maninona? Eo misy teny feno fitiavana, eo misy fananganana, eo ilay fanokanana. Dikany hoe natsipy teo ampovoany izy. Aleloia. Tsy nisy olona teo akaikiny, endrika hoe natokana mihitsy izy teo ampovoany. Ary eo amin'ny toerana anankiray izay anokanana anao, eo ny onanao amin'Andriamanitra. Misy fotoana ianao atosika, avoaka, ianao tsy tianay, ianao tsy ilainay. Tena za tena miteny anareo, za tsy teny hoe mifalia rehefa atosika ianao, satria mety ho tezitra indray ny olona. Fa ny natin'ny fonao any, atao faly ianao hoe Jesosy eo, mitondra anahy ianao makany an'ilay fifaliana, hafaliana mahatretrika be ianao. Androany mety tsy tsapanofoko izany, satria izay mihitsy ny olona manoka tena tsy mihaino ny nofony intsony. Na dia naona ary Jesosy tsy fitaraina ny kibony nataony. Aleloia. Fa ny fanehoana ny voninahitran'Andriamanitra, satria kely lavitra anie io hanohananao io e. Raha oharina amin'ny zavatra tsara izay fanoman'Andriamanitra ho antsika. Aleloia. Tsy manao kibo an-tsena ianao rehefa fantatrao fa niloka faran'izay tianao ny any an-tanàna. Na hanona tahaka ninona renao, mihaona amin'ilay composé sy ron-daposy, misy ilay akibe miletika kely ireny. Aleloia. Tena tsoroko aminao fa vitanao miaritra an'io mandrapatonga ny an-trano. Rehefa fantatrao fa loka tena ilay tianao ny any an-tanàna. Rehefa tsapanao, izany hoe fahatsaran'Andriamanitra izany, tsy hinan-kinana zavatra eny ivelany ianao. Aleloia. Tsy henoheno teny tsy mampitondra na makaizy izany ianao. Tsy hametraka lanja ny zavatra tenen'ny olona izany ianao, fa hametraka lanja ny zavatra tenen'Andriamanitra.
manjavozavo be ne zany e, ohatran'le vao mikipy fo amin'ny alina ireny zany hoe elao ny havanao dia ny ray aman-dreninao dia ny taninao amin'dio dia ndana makary amin'le mbola tsy teneniko anao, manjavozavo ne zany e. Fa nefany tsy afaka ny ho tonga amin'ny fahatanteran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika raha tsy mandeha amin'ny fankatoavana aloha tsika. Ndao androso, aleloia, mila mandroso tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olona anankiray mavita manokana ny tenany dia manaisotra ny tenany ihany koa amin'ny fijeriny maro. Rehefa mitokana ianao, mitady an' Jesosy ianao, dia tsy hoe najanonao tany am-pandriana ny masonao sy ny vavanao sy ny sofinao, fa noentinao teo koa. Ka rehefa hitsangana eo ianao dia efa maso voatokana, sofina voatokana, tsy hoe toerana voatokana, vava voatokana, fo voatokana, fo tsy mitempotempo amin'ny zavatra tsy tokony hitempona zany, maso tsy mikipikipy ilany, mpimaso zany amin'ny olona izay tsy tokony hanaovana an'izany, vava tsy miteniteny zavatra ivelan'ny sitrapon'Andriamanitra. Izay ilay mahatonga ana miteny foana hoe raha ohatra zao za ka hitory teny eto dia mitandrina be mihitsy tsy ho tafateny ratsy, misy zavatra tsy normal ao. Na za raha mahafantatra hoe misy zavatra tsy normal. Ny zavatra anankiray rehefa tandremanao dikan'izany tady hihoatra aminao. Ny zavatra tokony hihoatra amintsika dia ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny tokony hitarika antsika dia ny fanatrehan'Andriamanitra. Diovy. Ny olantsika anie dia efa hita e, efa hitanao e, efa hitako e, ny anazy hoe efa hitako. Aleloia. Ary hoentiko ny atrehan'i Jesosy isan'andro. Dia aza vela hoentin'ny olona hafa koa ny ianao. Ianao mihitsy mitondra ny hoe tia Jesosy ah, tia mihitsy le corrigio, tia mihitsy le amboaro, za ohatra an'izao, aza mitady, aza miteny olona hafa ianao fa ianao mihitsy nitondra mihitsy fitaratra dia jereo tia mihitsy le hoe tsika bavaka Jesosy tia amin'ny fitaratra ity. Ianao zany le izy. Aleloia. Hébreu 12:24. Mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana. Fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny tompo. Fahamasinana, fanokana tena. Izay tsy manoka tena, tsy hahita n'Andriamanitra. Aleloia. Raha vao tsy zatra mpitokana ianao dia tsy hahita mihitsiny. Tsy hahita amin'ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Za tsy teny hoe hahita amin'ny vantana ianao. Ataoko amen raha izay ny sitrapon'Andriamanitra ho anao sy ho anahy. Fa ny endrika anankiray koa ilay hoe hahita n'Andriamanitra dia hahita ny fahamarinana io tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ianao. Rehefa mazoto, manokana ny tenanao, za tsy mifangaro amin'ny zavatra hafa. Aleloia. Tsy olona, averiko tsara, tsy olona. Tsy sitrapon'Andriamanitra raha vao olona ny saintsaininao anatin'izany. Fa toetra le izy. Tsy mifangaro amin'ny avinavina, tsy mifangaro amin'ny fijangajangana, tsy mifangaro amin'ny fitiavan-tena, tsy mifangaro amin'ny fitiavam-bola, tsy haiko hoe ina avy le toetra, fa reny efa fantatritsika reny. Aleloia. Aza mifangaro amin'ireny ianao. Satria tsy reny ny natiranao, Jesosy Kristy ny natiranao. Matteo 10:9. Sambatra izay madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Amen. Fotsy mifangaro amin'ny lasa ary fotsy mifangaro amin'ny hoavy. Fotsy mifangaro amin'ny lasa egal nisy pasiantsika rehetra. Nisy olona nandratra, nisy mpampiasa nandroaka tsy lera, nisy mpampiasa tsy nandony karama, esory ihany aloha ny fonao. Tsy misy olona zany hoe dia anao 100 mètres izy dia sady mibaby kitapo miaraka amin'ny gonom-bary satria ery amin'ny arrivé ery matahotra izy dia tsisy vary eny. Tsy lasa zany ianao raha zany, fa tsy maintsy misy fahafoizana eo. Esory daholo ny zavatra rehetra. Tsy hoe izay metimety aminao, fa izay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra hitanao tsy mety, esory. Aleloia. Aleloia. Amen mihitsy zany ho. Amen. Le izy tena ny fotsika mihitsy mila amboarina tsara anahaka an'Andriamanitra. Ary ento isan'andro ny tenanao hitokana. Aleloia. Eona amin'ilay tompo. Mety tonga eo anao tsy hitanao izay tenenina. Izay mihitsy le izy ka tsika tsy miteny. Matetika rehefa hivavaka, misy hoe dingany vavaka zay. Rehefa hivavaka tsika dia matetika foana mametraka ny tenantsika hoe hiteny. Fa tsy tonga amin'ilay fahatsapahany tena anankiray hoe andre. Ny atao hoe vavaka ny endrika communication, fifandraisako amin'Andriamanitra. Tsy tsika mame direktiva an'Andriamanitra. Fa tsika mianatra koa miaino an'Andriamanitra. Anao moa ny afantaranao, tsika mivavaka hoe tompo tena tsy haiko inona ny fanapa-kevitra tokony raisiko amin'ity. Misaotra anao Jesosy ary tolory saina. Amen. Lasa amin'izay anao manao le zavatra. Tsisy fotoana ny enonao le valiteny akory. Any mangataka ianao dia tonga dia taperinao amin'ny amen, dia avy eo ianao miverina amin'ny fanaonao. Tsy ianao ala tsy ny hainao akory hoe inona ny heviny.
rehefa zatra mitondra ny tenanao anatin'ny fitokanana anao dia manomana ny sofinao andre zay ny mahatonga ny hoe sofina roa fa vava ray 2 fois mihaino zay vao miteny indray mandeha tsy maiky ny hiteny zavatra anankiray ary misy antony matoa hoe ny sofinao mbola ambony no ny vavanao satria ny fandrenesanao tokony mandeha aloha amin'ny fitenenanao. Alleluia. Io dia samy andrefy daholo iny navy ambony rahala zay daholo io. Alleluia. Alleluia. Mateo 4:17 ary noho nandre izany Jesosy dia niondrana tsambo kely niala teo andeha hitokana any an-tany foana ary arahanandre izany ny vahoaka dia niala teny amin'ny tanàna maro izy ka nandeha an-tanety anaraka azy na Jesosy Kristy arany. Rehefa niatrika avy niatrika namahana olona tsy omby 5,000 dia ny arivan'iny izy tsy nitsotsotra dia enjany iny mbola tsisy ohatrin'iny mihitsy hatramin'izay. Ahoana ary moa zany zao mba hitan'ny olona ary ve zao reny exploit reny? Tsy nanao an'izany izy. Tsisy fotoana hijerena momba azy fa ny fotoana hijerena an'Andriamanitra iray. Rehefa aoriana ny faniran'Andriamanitra anao, fampiasan'Andriamanitra anao dia aza mifantoka amin'ny fomba nampiasan'Andriamanitra anao fa mifantoha amin'Andriamanitra le nanaiky hampiasa anao. Zay mahatonga Jesosy niteny hoe falifaly be mpianatra rehefa avy niran Jesosy. Or tompo tany eny tonga dia sitrana daholo e. Na tena fanondratra fotsiny nataoko teo amin'ny lohan'ilay olona tonga dia sitrana ny nifiny. Hoy izy ny tompo hoe aza mifaly satria manaiky anareo mifanahy. Fa mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Question hoe priorité. Inona ny zava-dehibe amiko? Tsy le ampiasaina. Filipiana any boky Filipiana izy raha tsy diso amin'ny teny hoe tsy amin'ny asa fandreo irehare isy irehare. Alleluia. Efesiana zavatra toko 2 misy an'izay 10 tandremo tsy ao ambadika le asa tsy hoe ampiasaintsika dia mety. Alleluia. Fa ampiasaintsika amindrana fo mba hatonga anao tonga saina hoe tsy avy aminao le izy. Ary rehefa tonga sainao tsy avy aminao le izy dia verina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Alleluia. Alleluia. Amen. Zavatra anankiray anisan'ny amaranako azy tena amaranako azy dia tandremo tsara fa tsy fahadiovanam-po fotsiny tadiavin'Andriamanitra fa firaisana amin'Andriamanitra ihany koa. Ny fitokana dia mitarika antsika amin'ny fanadiovana. Hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny filazantsarany Jaona toko 10:7 efa mahadio raha teo ianareo noho ny amin'ny teniko hoy Jesosy Kristy. Alleluia. Diovy ny tenin'Andriamanitra ianao. Zavatra anankiray diovina dia mila mitandrina tsika sao dia tsy miala ny natiora fa ny diovina zany dia esorina ilay zavatra nanavesatra anao fa ny natioranao sao dia tsy miova akory. Aztsika ve? Ohatra ny efa madio ny foko fa ilay toetrako tsy izy mbola tsy miala. Ezekiela toko 7:20 ny 2 sy ny 9. Tsy mijany eo amin'ny fahadiovam-po tsika fa mitohy makany amin'ny firaisana lalina amin'Andriamanitra. Ary ny fitokanana dia tonga antsika ho tafiditra anatina firaisana lalina amin'Andriamanitra. Ezekiela toko 7:20 ny 2 tapany farany vakiko 2 sy ny 1 satria ireo ny teny ifatoantsika dia vavakantsika fahafarany fotoana. Amin'ny anaran'i Jesosy, ry zanak'olona lazao amin'ny mpanjakany Tiro hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo satria miavonavona ny fonao. Ka hoy ianao mba Andriamanitra koa eto amin'ny anankiray amin'ny fipetrahan'Andriamanitra no ipetrahako dia eo ampovoan'ny ranomasina. Nefa olona ianao fa tsy Andriamanitra tsinona. Na dia nataonao toy ny fon'Andriamanitra aza ninona fonao. Izany hoe nisy an'ireo avinavin'ireo na dia nataonao ohatran'ny fon'Andriamanitra aza ny fony. 9 ka indro izao lazain'i Jehovah Tompo satria efa nataonao toy ny fon'Andriamanitra ny fonao. Amen. Tsy mijanona eo amin'ny fahadiovam-po fotsiny fa ny zavatra voadio dia destiné handray zavatra vaovao. Alleluia. Firaisana lalina amin'Andriamanitra ao anatina fitokanana. Amen. Rehefa madio ny fonao dia ento amin'izay ny tenanao an-tsafidy. Isafidy siraikitra aminao Jesosy. Amin'izay voatahiry isika tsirairay avy. Tsy voatahiry ianao raha mitazan-davitra an Jesosy. Tsy mafana ianao raha mijery kitay lavitra. Tsy mijery cheminée amin'ny télé ianao dia ohatrany me mafana izy zany. Indray ny fiainantsika kristiana ohatran'izany. Tia mijery lavitra ianao fa tsy miaraka
amin'Andriamanitra. Ny apôstôly tsy hoe nanao cours en ligne niaraka tamin'i Jesosy telo taona sy tapany dia maka boky isan-kerinandro. Fa miaraka amin'ny Jesosy eo foana isan'andro, zavatra hohanina mitovy, zavatra trehana mitovy, ranomasina mitovy. Ary zareo 12 zany isan'zareo, fa tsy hoe maka lakana roa avy. Fa misisika eo anaty lakana anankiray satria ilaina ianao mifampitakosina amin'ny Jesosy mba ahafahanao mandray. Alleluia, le zavatra tsy tononony Jesosy amin'ny vavany fa vokatry ny firaisanao amin'Andriamanitra dia voarainao ny fitiavana. Ny fitiavana anie tsy le izy tononona amin'ny vavany fahatsapanao hoe marina. Raha ao tokantrano tsy rehefa misy amarina dia terena zaza iteny hoe je t'aime, fa nefa ny vava mimotomototra be. Fa misy fotoana tsy isy akiteny zany ao tanàna ohatra. Alleluia, fa le fifandraisana mihitsy ny mahafinaritra dia tsiraray avy samy mamoaka an'ilay teny any am-pony hoe tiako be zany fiarahana ato tanàna zany. Amen. Hafa mihitsy ny olona anankiray miray lalina amin'Andriamanitra ao anatina fitokanana ento ny tenanao andeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia mahita ny mavesatra ao anatinao manokana rehefa masahy ianao mitondra ny tenanao eo amin'ny fanatrehany. Misy zavatra tsy tononinao ary tsy mila tenenina akory hoe inona mahazo anao, inona marary andry. Tsy izay, tsy teny an'izany ianao fa tonga dia tsapanao fotsiny hoe efa niovy izy zany. Le boka folona rehefa miverina ndray tonga dia tsisy hoe asiana rora isaky ny abokana kely. Fa fahatsapana. Rehefa miverina eo amin'ny Jesosy misy confirmation. Ento eo amin'ny Jesosy ny fonao sy ny tenanao. Hitsangantsika. Alleluia. Hitsangana am-pifaliantsika. Alleluia. Taontsika hivavaka. Ento ambavaka hoe Jesosy eo ampianarao manomboka androany anokana ny tenako ho anao. Raha tsara indrindra masina mandrakizay mivavaka izay amin'izao fotoana izao Andriamanitra. Ampianaro izay anokana ny tenanay ho anao Andriamanitra. Tsy hoe lasa tsy tia miaraka amin'ny olona zahay, tsy izany Jesosy, fa lasa tia miaraka aminao zahay. Ka izay rehetra sitraky ny fonao Andriamanitra no voaraina tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy mivavaka izay mba ho anisan'ny olona avitanao sakrifisy ny amin'ny fiarahana aminao Andriamanitra. Mba ho anisan'ny olona tsy hametraka ny hoe ny fifandraisana amin'ny olona dia mbola tokony ho ambony kokoa ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Tsy izany Jesosy, fa manomboka androany dia hametraka indray izay sady hanamafy indray fa tianay ny miaraka aminao, tianay miankohaka eo aminao, tianay miantehatra aminao Andriamanitra. Jesosy rehefa voatokana ny fonay dia voatokana ny fiderana ataonay, voatokana ny fiankofanay, voatokana ny fisainanay sy ny fijerinay Andriamanitra. Tsy miezaka izay, tsy ezaka ilay izy Jesosy fa fanapa-kevitra ho aiza androany. Satria ny zavatra izay renesinay dia ahatonga ny fanapa-kevitray makany amin'ilay zavatra eritretinay Andriamanitra. Ka mivavaka izay Jesosy, aoka tena ianao ihany ny influence anay, ianao rery Jesosy. Tsy izahay no hitarika anay, tsy ny olona no hitarika anay, tsy ny vondrona no hitarika anay, fa ny fanahy masinao no hitarika anay. Mivavaka izay Jesosy ho an'ny tsiraray avy. Niza mety mandalo tsy fahasalamana eto Andriamanitra tsara indrindra. Aoka izany Andriamanitra hitondra azy eo an-tongotra ao. Atonga azy tsy tafasaraka aminao na oviana. Tahaka ny Bartimeo rehefa avy nampahiratana dia manapa-kevitra niaraka amin'ny Jesosy. Satria ilay antom-pampahiratana mihitsy Jesosy no antony fa tsy maso mahita. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mivavaka izay amin'izao fotoana izao ho an'ny rehetra. Aoka tena hiova ny motivation rehetra satria ny tena vrai rencontre manova motivation Jesosy. Ny tena fihaonana aminao marina dia manovatra amin'ny zavatra tianay sy eritretinay. Ny lasa sy ny hoavy miova rehefa tena ianao ny famatoranay Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy tononiko fa sitrana ny fisaintsainana, tsy mitady ny an'ny tena intsony, tsy mitady zavatra ny tany. Amin'ny anaran Jesosy fa mikatsaka anao Kristy satria izany lazainao hoe katsaolo ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Jesosy eo androany dia manamafy izay Andriamanitra fa mbola hitomy ny etaetanay ny aminao Andriamanitra. Vao maika ho adinay lalina ny lavaka mba hahatonga ny etaeta ho lalina, hahatonga ny rano ho feno betsaka kokoa, ahafahanay mandeha lavitra araka ny sitraponao Andriamanitra. Amin'ny anaranao ilay mpanjaka masina mandrakizay nanaovanay zavavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Manasa anao hipetraka raha sitraka ao. Raha tsy sitraka ao dia afaka mitsangana ianao fa tsy maninona. Alleluia. Alleluia. Mahafinaritra ny miaraka amin'ny Jesosy. Fahitsiana sy fahatsorana. Alleluia. Ho voninahitr'Andriamanitra. Teny Jesosy taty andro. Aza tonona ny fotoanantsika raha mpitso sekoly tokantrano. Eto amin'ity toeran'ity ihany na tsy manana tokantrano arao dia ilainao mianatra an'izany. Alleluia. Ilainao mianatra ny sitrapon'Andriamanitra satria
ny teny rehetra zay renao a dia reny ihany nitondran'Andriamanitra sy ampiasana anao a amin'ny fotoana izay mety tsy homananao akory. Fotoanantsika zoma sy ny asabotsy a dia samy eo amin'ny tranom-pokon'olona Analakely, ary ny zoma dia manomboka amin'ny 4 ora dia mirava amin'ny 9 ora dia tsy maintsy montsika fa tsy misy mahafaka matory ao a. Dia raha pitso maraina an'iny a sabotsy a miditra amin'ny 7 maraintsika sabotsy communion zay tena anasanantsika tsiraray avy. Alleloia. Tombony be foana ny hoe anisan'ny olona asain'Andriamanitra iray latabatra amintsika. Za mino fa androany ianao dia afaka mandinika ny tenanao sady mitondra ny tenanao hitokana ho an'Andriamanitra. Amen. Tsy hijery ny hafa fa hibanjina an' Jesosy zay tompo finoantsika isan'andro isan'andro. Aza adino ihany koa ny mihaino ny radio azy amin'ny tompo antsika amin'ny 90.8 a, ny tambazotra, ny Facebook sy ny YouTube a, HVKL Mission Yvette sy ny Facebook a. Dia asaina ihany koa tsika hijery a. Misy toriteny foana mandeha amin'ny radio a. Misy fizarana foana eny azy ahafahana mifampahery satria na ianao raha faly ery rehefa misakafo intelo isan'andro a dia atao faly noho izany ianao rehefa misakafo isaky ny adiny iray ao amin'ny radio amin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Arakaraka ny zavatra henonao foana no hitarika ny fanapa-kevitrao. Rehefa tena tia miheno ianao ilay izy tsy voatery hoe mahazatra sy zaka aloha voaloha. Alleloia. Tsy voatery hoe izay koa no tonga dia mahavantana anao fa ianaro zaro tsikelikely io. Alleloia. Ento ny tenanao a, anokany tenanao, anokana ny sofinao a ho an' Jesosy Kristy. Manasanao hitsangana amin'ny fifaliana raha sitrakao a voninahary Jesosy. Vavaka tsika ara. Misotranao izay Andriamanitra renay amin'ny fahafahanay niaraka teto androany. Eza ny asarobidin'ny fonao izay matsiaro anay Andriamanitra. Fa ambadiky ny teny izay ampitondrainao dia mbola manana tanjony ianao ny anangana ny tsiraray avy. Misotranao satria nampianarinao izay ananatra ny fonay ho amin'ny teninao Andriamanitra. Nitondra ny fonay mba ho amboarina soa hitsy tahaka ny tamanga hoentiny anatria amin'ny mpanao azy. Tsy ny tamanga no mifidy ny endrika fa ianao Andriamanitra no mifidy ny endrika tia natongavana aminay. Misotranao satria afaka nanantanteraka ny fanatitra ihany koa izay Jesosy. Ny aleloia sy ny hosana dia aoka ho anao Andriamanitra. Ary ny tena marina dia ny aminay mihitsy ny foinay ho anao Andriamanitra. Misaotra Jesosy ny amin'ity fotoana ity, misaotra ny amin'ny rehetra izay afaka nanatrika, misaotra ny amin'ny rehetra izay afaka nihaino ihany koa Andriamanitra. Misaotra Jesosy fa tsy misy vavany teny teto fa ianao fa ny masina no nampiasa ny tsiraray avy. Amin'ny anaranao Andriamanitra ray aoko voatahiry ny ampony tsiraray avy izany teny izany a. Alleloia. Raisy ny tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanao ny Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka nome anao fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Amen. Sarao fahasoavana. Fahasoavan'Andriamanitra matoy izao a. Fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo. Amen. Tain'i Jesosy daholo a.